Riavana manalo amin'ny tompo dia mbola ho ampitonoantsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka ny efa fantatsika ny havako rehefa amin'ny alahady faharoa tahaka an'izao dia fampianarana no ataontsika. Ary amin'ny dian'ity dia ny resaka vola aty am-piangonana. Ny resaka vola aty am-piangonana ny fampizarako aminao. Ny vola sy ny fanompoana ny tompo. Azo lazaina mantsy ny havana fa tena saropady tokoa ny resaka vola aty amin'ny fiangonana. Ary matetika moa mampalahelo zany kanefa tsy maintsy lazaina dia ny resaka vola io ihany koa no miteraka ny olana aty anatin'ny fiangonantsika. Ka manoloana zany rehetrarehetra zany ny havako dia indrisy fa rehefa misy ny olana ara-bola indraindray dia misy no manapaka ny fonony sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka tsy mandeha any anatin'izany atao hoe fiangonan'izany intsony. Koa iveriko fa ao anatin'izao kareny izao fandinihan-teny eo anatrehan'Andriamanitra dia tsara isika raha mba miandray kely fampianarana mahakasika an'izany atao hoe vola sy ny fanompoana ny tompo izany. Indraindray ny havako atao anatin'ity fampianarana ataoko ity dia misy ihany koa nefa ny resaka atao hoe arena sy fananana. Kanefa ny loko fampifamaritra amin'ny vola ihany zany satria aoko fantatsika fa raha manana vola ianao dia manan-karena ny antsonanao zay aloha zany mahazatra ny olona. Raha manana fananana betsaka ianao na manana arena betsaka dia mazava ho azy fa nilanja ny volan'izy ireny dia azo lazaina fa tena lehibe tokoa araka izany. Ka misy zavatra efatra mifampizarako amintsika mahakasika an'izany zay loko fa tokony ho haintsika tsara ny havako mba hampazava antsika ihany koa ahoana marina moa ty vola aty am-piangonana ity. Fa maninona isika manao rakitra, maninona isika manao vokatra, maninona isika manao adidy ara-bola, maninona isika anaovana fanentanana tombola sy hafa rehetrarehetra io, maninona isika dia ilaina no resaka izany. Fantaniana voalohany ny havako dia izao, azo resahana aty am-piangonana ve ny vola. Ny antoko mahatonga manontany an'izany mantsy dia tahaka an'izao, misy ny olona raha vao misy resaka vola aty am-piangonana dia fiangonana be vola eo, fiangonana amin'ny resaka vola eo, fiangonana tsy mba misy afa-tsy vola no atao ao. Ary misy mahita an'izany foana aza tsy hidirana any am-piangonana. Misy zay sasany fantatsika tsara fa raha vao mahafantatra isika malagasy matetika manao an'izany, raha vao mahafantatra tsika hoe misy fiangonana ve ao, ay andeha hivavaka any aminay ve nareo, dia ahoana ny fanontaniana voalohany, impiry ny rakitra. Azonareo ve? Zay le izy, impiry ny rakitra ao. Dikan'izany zavatra tena resahana aty am-piangonana ny vola. Ka ireto misy teboka vitivity fampizarako aminao. Moa ve mba fantatrao fa miisa 4,2084 eo ny voarakitra ao anatin'io baiboly io dia miresaka vola, arena sy fananana avokoa. Ao anatin'io baiboly io zany rehefa vadibadika ao dia ny miresaka vola ao, miresaka arena, miresaka fananana ao dia misy paragrafy miisa na ny soratra masina na paragrafy miisa 4,2084 paragrafy ao anatin'izy io ao. Nefa ny rehefa mamadibadika ny baiboly io ianao, raha miresaka finoana dia tsy misy afa-tsy 215 fotsiny ihany, 5,900. Ary miresaka mahakasika ny famonjena dia tsy misy afa-tsy 700. Zany hoe apafolon'ilay resaka vola. Dia mety eritreretintsika ka hiteny manao hoe tena miresaka vola be mihitsy kosa zany ny baiboly, tsy zay no tena tiany lazaina. Fa raha vadikitsika ilay izy dia tenentsika dia tahaka an'izao, tena miresaka vola ny baiboly satria tena mampitandrina antsika mafy mba tsy horoboka ao anatin'izany izy. Tena fantatry ny baiboly fa ao anatin'ireo 4,20 ireo izay iresahana momba ny vola sy ny arena sy ny fananana dia tena fantatry ny mpanoratra tsara fa mampitandrina antsika izy fa feno fandika mety amingana ny resaka vola
aty am-piangonana fa tsy hoe ny vola loatra ny tena atao zava-dehibe ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Zay nylay voalohany. Fa ny teboka ray faharoa koa dia ity Jesosy Kristy koa dia tena niresaka vola mihitsy tokony ho haintsika tsara zany. Jesosy Kristy dia tena niresaka vola mihitsy. Ao lay mandritoko faheniny io andiny faefana amby roapolo vakiko aminao izy io tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho ala ny anankiray tiny na ny anankiray hobanina ny anankiray mamavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Ny dikan'io mamony io dia hoe Andriamanitra ny arena vola ny dikany hoe mamony. Ka Jesosy Kristy dia tena nilaza tsara rehefa nampianatra manao hoe tandremo famodiny tsy isy olona mety miteny zany hoe za sady manompo an'Andriamanitra no tiako koa ny vola za zao dia zao fa rehefa mieritreritra ianareo tandremo fa mamitaka ny vola mety mitovy toerana amin'Andriamanitra izy. Zay zany ny anisan'ny tenen'i Jesosy zany tsy ho ihany fa le Luka 7:22 ity dia misy zao ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy mbola diso zavatra ray loha ianao amin'ny dio ny fanananao rehetra ka zara ho an'ny malahelo dia hanana rakitra ny an-danitra ianao ary avy manaraka ahy. Io zany le resaka nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy anankiray mpanan-karena. Dia io lehilahy anankiray mpanan-karena io miteny zany hoe vita daholo zany rehetrarehetra zany, inona ry tompony azahoako ny fanjakany lanitra? Zao izy ny tompo tiavany namanao tahaka ny tenanao vitako zany ozy izy anajany rainao sy ny renao vitako zany rehetrarehetra zany. Dia efa tokony hiditra any amin'ny fanjakany lanitra zany. Fa nampidirin'i Jesosy ny resaka vola tankina ray lehilahy diso zavatra anankiray loha ianao ny tompo. Ary ny tompo tsy miteny hoe sao dia mba vitanao koa sara ve ty fa tena tonga dia naitsiny ny tompo mbola misy anankiray tsy vitanao ty. Zavatra anankiray tsy vitanao dia zao io fanananao io zany hoe io vola be anao io amdio dia omeo malahelo dia hanana rakitra ny an-danitra ianao dia avy manaraka amdio dia omeno malahelo dia avy manaraka. Zany hoe mivaly hoe zay no afitafitananao atafidiranao any amin'ny fanjakany lanitra. Fa nalahelo le lehilahy miala izy. Zany zany resaka vola zany dia betaka ny resaka vola ao ry amako fa azontsika fitinina ao anatin'izay dia hoe Jesosy tena maniresaka vola ao anatin'izany. Ary Jesosy tsy miteny hoe aza misy raharahiana ny volanao fa tena miteny izy hoe tsy maninona nefa ianao rehefa manambola dia mba handana midio dia meo malahelo fa zany mendrika ho amin'ny fanjakany lanitra rehefa manana zany ianao fa tsy mety koa le izy. Dia fantatsika tsara ry amako fa ny anivon'ny rehetra sampana sy aty am-piangonana tena azo resana ny vola fa teboka ray farany io resahako anatin'io satria fantatsika tsara fa manana mpitahiny vola isika any anatin'ny sampana aty anatin'ny fiangonana, manana tompona andraikitry ny vola, manana mpitahatsorotry ny vola sy ny sisa zany manambara fa azo resana aty am-piangonana ny vola. Fa ny faharoa dia zao rehefa azo resahana aty am-piangonana raha ny resaka vola dia inona ny tsara ho marina mahakasika an'izany amin'ny am-piangonana. Eto ao ry havako dia somary hevitra ohatran'ny hoe mihiba ve kanefa ny hevitra izay tena hoe anisan'ny mba-toerana mahakasika ny vola no tena jerena amin'ny fiainam-piangonana mba hahatonga antsika hafantatra ny lalana tokony andeha. Voalohany indrindra dia izao no tokony ho fantatsika. Andriamanitra dia tsy mba manameloka ny olona manam-bola sy manan-karena. Tsy mandiso anao Andriamanitra raha manan-karena sy manam-bola ianao. Misy manko ny olona mieritreritra an'izany tsy hiditra am-piangonana aho fa sao dia lany ao ny volako sy ny areko. Misy manao an'izany sao dia lany ao ny fananako. Tsy zany. Andriamanitra dia tsy manameloka an'izany. Io amin'ny ohabolana fahavalo andininy faha 120 ry havana dia manao izao mba hampandovako arena zay ty aho sy hameloko ny firaketany. Zany Andriamanitra tena mampanan-karena ny dikan'izany hameloko ny firaketany io compte io. Dia tsika zany ny firaketana amin'izao fotoana izao dia ny compte any amin'ny banky. Zay ny firaketana. Taloha nisy an'ilay boaty rakitra ireny sy ny hafa rehetrarehetra. Tena Andriamanitra tena milaza mihitsy ny soratra masina fa hoe Andriamanitra dia afaka mampanan-karena ny olona rehetrarehetra, afaka mampanam-bola ny olona Andriamanitra. Mampanam-bola fa tsy mampanjara-bola koa, mampanam-bola ny olona Andriamanitra.
Zany hoe ao amin'ny baiboly ara dia misy voalaza mihitsy fa tena hoe misy olona miavaka nanankareny. Ohatra Joba dia anisan'ny nanankareny, voalaza amin'ny baiboly zany. Joba dia anisan'ny olona tena hoe nanankarena raha amintsika miteny zao zany dia hoe multimilliardaire Joba. I Abrahama dia anisan'ny nanana ondro betsaka mihitsy. Midika zany fa anisan'ny tena nanankareny Abrahama tamin'ny fotoanany. Solomon dia anisan'ny olona nanankareny. Paoly apôstôly dia aoko fantatsika tsara fa nanana orinasa mpanamboatra fitana fanjonoana, arato fanjonoana Paoly apôstôly, ary nanana sambo mihitsy ary Paoly apôstôly. Fa rehetrarehetra dia nentina namponan'Andriamanitra. Midika an'izany Andriamanitra tsy manameloka ny olona izay manam-bola, tsy manameloka an'izany izay manan-karena. Ka isika rehetrarehetra manam-bola daholo fa mety ny isany tsy mitovy. Midika an'izany Andriamanitra tsy manameloka anao raha misy vola eny tananao, raha misy vola ny comptenao any amin'ny banky, raha misy vola ao an-tranonao, tsy manameloka an'izany Andriamanitra. Arak'izay misy mako zany no any mody anambakambakana ny hafa, tsy tian'Andriamanitra izy io fa omeo anahy. Tahaka ny olona anankiray mihaja mety bilary tokoa ny mazava dia maro tonga hono izy dia nampianatra hono le pasteur avako dia izao nataony atolotra ny rakitra. Rehefa atolotra amin'izay ny rakitra dia izao nataony mantsely le décolle tandreo misao dia eo le décolle manolotra rakitra rehefa aveo. Izao no nataony, izao dia ho atolotra ny rakitra diavana ka atsipy ny décolle any ambony any iny fa atolotra eo anatrehan'Andriamanitra. Izay tavela any ambony any dia an'Andriamanitra, fa izay milatsaka ety amin'ny tany kosa dia pasteur. Dia asa moa nisy tavela tany ambony tany fa tsy maintsy ho latsaka eto amin'ny tany daholo. Ny tiako teneninao anatin'izany sao dia makamakay olona tsika fa rehefa manam-bola ianao tsy melohan'ny soratra masina ianao. Fa ity ny tena raharaha. Ny fanamariana faharoa atao foa mahakasika ny fiainam-piangonana dia izao: tsy ny fanananao arena na ny fanananao vola no omeny ny soratra masina tsiny, fa ny fomba fampiasanao azy tsy mety. Andeha ne raha isika ty Mateo 4:12 andininy faraika amby efapolo ao amin'izay. Zao ny vakiny io. Jesosy zany tamin'io niditra tao ao anatin'ny tempoly izy dia mipetraka eo izy. Dia mandeha ny fanatazan-drakitra. Dia nisy ny tantaran'ilay manantena tsy mba nanotsaka afa-tsy farantsa kely anankiray io dia nisy ilay mpanan-karena ihany koa niaraka teo. Ka eo dia mazava tsara. Ary raha nipetraka tanify ny fandatsahan'ny rakitra Jesosy dia nijery ny fandatsiky ny vahoaka vola tao izy. Averiko ilay mandeha. Raha nipetraka tanify ny fandatsahan'ny rakitra Jesosy dia nijery ny fandatsiky ny vahoaka vola tao izy. Izany hoe ny nijereny Jesosy tsy hoe nijery ohatrinona ny narotsaky ny olona tao, tsy zay. Fa nijereny Jesosy dia hoe ahoana ny fomba fanao reto rehefa mandatsaka fanatitra ao anatin'ny fandatazan-drakitra. Tady dio tsara fa izay mitenenako hoe tsy ny vola makarena anao no hanomezan'ny tompontsiny ianao, fa ny fomba fampiasanao an'io io indraindray no hanomezan'ny tompo tsiny ianao. Amin'ny teny frantsay izy tena mazava be mihitsy. Zao le voalazany ao: un jour Jésus se tenait dans l'entrée du temple. Là, il observait pour voir comment chacun mettait son offrande dans le tronc. Mazava tsara. Izy zany tsy manao hoe combien. Tady tsara fa ny tompo tsy miteny aminao hoe combien, fa miteny ny tompo hoe comment, ahoana ny fomba ampiasanao an'io volanao io, fa tsy izay. Ao zany tsy misy hoe ny voalaza zao dia izao hoe comment chacun mettait son offrande dans le tronc. Fa tsy hoe combien d'offrandes chacun mettait dans le tronc. Tsisy an'izay. Ka izany havana no taoko fantatsika. Tsy niabetsahan'ny vola taontsika no jeren'ny tompo, fa ny fomba fanolorantsika an'izany arak'izany. Dia rehetra misy zavatra vitsivitsy tany saika aminao.
matetika ny zavatra ataontsika dia ity tonga any amin'ilay combien fontsika satria nahoana vao mamonjy fanampahavavahantsika ka miteny lery aminany hoe misy rakitra miavy ity fanampahavavaha ity dia ahoana ataontsika eo amin'ilay kaikeo misy majinika avy any aminao combien dikan'izay misy majinika avy any aminao zany hoe majinika menany tompo za ko tsy miteny hoe aza manakary volantsony a tsy zay fa hafa mihitsy iny hoe iny le falomako dia zay zany fa rehefa tsy nanomana ianao misy majinika avy any aminao dia misy moa ny sasany ary tapahana roa mihitsy ny vola dia hoe ty arotsaka voalohany ty arotsaka faharoa amin'izay fotoan'izay zany hitan'ny tompo ianao a tsy le combien fa hitan'ny tompo ianao hoe fa natapahanao ny roa ary iny dia nilanjany any milanjany fa hitan'ny tompo ianao hoe zavatra rovotra nomeny any dia ao fantatsika tsara fa zany atao hoe na manao an'io ny atsika moa zany io fomba fanaovana fanatazanakitra dia izay le izy fa misy ny olona sasany dia mieritreritra fa hoe anao ny rakitra tsy asieseho tsy zay tsy misy mijery an'io fa andriamanitra mahafantatra izay nataonao ao fa ireny le mahatonga ny hoe rehefa mba manao rakitra aza forotra ny vola zany teny anareo rehefa manao rakitra aza forotra ny vola fa tena ataovy tahaka ny hoe atsotrako ty voly ty ary rehefa atsotrako ty voly ty dia tsotra tahaka n'izay koa ny fanolona tena omeko ny tompo fa raha tsy zany dia mbola combien foana dia ohatsaitsika misy tegna no fiangonana sasany tsy hitamoa zany fa zany fianana ataovy plateau ny androsahana azy dia mba amin'izay mba mananinanina ny olona dia mba le mikasoasoka daholo ny apetrany eo fa re mbola combien daholo zany rehetrarehetra zany fa aoka mifantatsika foana hoe zay le izy zay ka tady adio tsara liavana fa raha tsy manana raky tsara ianao zany dia tokony hivavaka ianao azany tsy fanananao rakitra no tsy handehananao makaty am-piangonana fa tsy jery ny tompo manao hoe combien ny any am-posinao fa ahoana ny mba fanolora-tenanao aty amin'ny fiangonana afaka mipetraka eo ianao ary tsisy teny mihitsy zany hoe mivoaka ianao fa tsy manao rakitra tsisy teny an'izany ety am-piangonana araka izany dia tanremo koa anao rehefa mbasainy mila mivavaka ianao raha manompo tena amin'izany tsy mety fa mbola combien koa dikan'izany mivavaka izy ary ataony manjamanja ireny feoany andriamanitro mba raisy ilay sombotsombony amin'ny atolotsay sombotsombony ihany no atolotra ny tompo fa azo tenena fotsiny hoe raisy atolotsay ianao tompo fa aza mibinana fa ny tompo tsy mba manimbona ny fitahinao anao fa meno manotompo zany ka rehefa manolotra rakitra ianao aza mibinana zany ohatra zany dia tafiditra rakitra zany ngamba moa zany tsy aty amintsika e fa mba miteny fotsiny fa misy fiainam-piangonana resaka tsy misy fiainam-piangonana eto Québec tika dia tokony resana amin'izany fa ny fiainam-piangonana amin'ny ankapobeny ferifery monakizy tsy manao rakitra mba mandeha voaka kely dia rakitra voalohany ihany no ataony rakitra faharoa tsy ataony sy ny sisa dia tsy mety izany fahatelo ao anatin'ny ihany dia tadidio hoy ny soratra masina fa mbola anisan'ny manamarika an'izay voalaza ny tompo ihany koa sy ny soratra masina ny hoe mitarika antsika hanadinao an'Andriamanitra ny volana indray tarika antsika hanadinao an'Andriamanitra ny volana io le voalazako teny efa mivakely tany le matitiko fahenina andiny faefatra amby roapolo tsy aveko intsony fa tandremo tsara zany fa rehefa io zany no tena zava-dehibe dia adiny ohatra reny olo reny alaadiny ano izy tsy mivavaka amin'ny mitady vola apetrako zay sy milirana zay zao sy sisa dia misy sasany hoe mivavaka mihitsy izy rehefa lady zay zany ny fitadiavam-bola ataony tsy fanomezitsika tsy dia tena zany loatra tena zava-dehibe fa hoe raha mbola kristiana ihany ianao dia mahatsapa fotoana anankiray sao dia mba tokony hivavahanao ny alahady fa sao dia adinonao Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany arak'izay ary ao anatin'iny dia zavatra tsara mariana ihany koa ny famatotra amin'izay dia no hoe tandreny fa raha dia fatra-pitady vola loatra ianao ka naiza dia tsy misy afa-tsy ny fitadiavam-bola no ataonao dia mampitoka-monina sy mampisaraka antsika maro zany eto zany apetraka tsara ary ny soratra masina dia mampirisika antsika hitady vola fa aza donona Andriamanitra ny soratra masina dia mampirisika antsika hitady vola fa ohatran'ny mampitoka-monina antsika koa indraindray iny Isaia 5:5
lozanareo izay mangorona trano lalandava sady mampiaro vala sy ny samsa ambara-patsisy toerany sasany tsoto mba ho tonga-ponina mandrery eo amin'ny tany ianareo. tiany isa iaho tenenina amin'io dia tsotra lozanareo fa na Andriamanitra ary rehefa kelikely dia alainao nareo daholo ny olona fa na Andriamanitra ary rehefa kelikely dia tsisy toeranao aminareo tsony. Izany mahatonga ny olona anie manambola be ny olona tonga dia fafatapataka tsara afenipenina fihinana tsara ny poketra dikany misy vola ao zay fa raha mbokitranao io tsisy misy olona ry afaka tena manana fomba fiteny zany vola be ka nataonao anatin'le sachet any Madagasikara izy zany vola be nataonao anatin'le sachet fa vidy ravim-bomanga izy dia sarosarony ravim-bomanga dia mety ny sachet ohatranao dia le ravim-bomanga anao sehony eo tsy hitaitra amin'ny mpanendaka dia io misy ravim-bomanga zany moa zany zao lazaiko dia misy mare ndray dia raha misy mpanendaka mare an'izany zao dia hoe ay zany jeremy fa ravim-bomanga ary ny anatsashe fa sao dia miteny zany fa izay zany le tiako tenenina amin'izay zany misy olona zany manana fomba hoentina manehoana an'izy fa ianao rehefa manambola be dia tadiko koa fa adino daholo ny rehetrarehetra fa tsy mba afaka miona maro ianao. Fahatelo, ino maro ny tokony tandremantsika rehefa manompo an'Andriamanitra ty am-piangonantsika? Inona ny zavatra tokony tandremantsika manoloana ny vola? Zavatra telo namezako azy ry havana ary io fa ampy reto zavatra telo reto mba azahoantsika mahatsiaro tsara hoe rehefa tsy maintsy resahana ty am-piangonana ny vola, rehefa tsy maintsy ho atao zany resaka vola zany ty am-piangonana, dia inona ny zavatra tokony ho tandremana aloha? Tokony ho zavatra ho tandremana fa tsy hoe ny tokony ataontsika mitandrema aloha. Voalohany indrindra dia izao, rehefa mampiasa vola ihany ianao aty am-piangonana, rehefa tsy maintsy hoe fomba iainana iny ihany ny vola, dia ity tandremo fa sao dia manompo vola ianao fa tsy manompo an'Andriamanitra. Ame ohatra anareo ary rehefa avy eo, inona moa zany atao hoe manompo vola zany aty am-piangonana fa tsy manompo an'Andriamanitra? Tandremo fa sao dia manompo vola ianao fa tsy manompo an'Andriamanitra. Hoy Paoly Apôstôly ao amin'ny Kolosiana 4:5, koa vonoiny no mantena anareo zay tia tany, dia tohizany ao fa eny amin'ny farany dia izy ny fanirian-jatsy rehetra ary ny fieremana dia fanompo-tsampy zany. Ny dikany tiany Paoly Apôstôly tenena dia izao, izay mahakasikasika ny nofo rehefa manompo an'Andriamanitra aza atao zava-dehibe, fa tsy mahare an'io renao hoe vonoiny no mantena anareo rehetra dia andeha hamono tena zany, tsy zay fa hoe aza atao zava-dehibe zany, aza atao manarikaloka anareo zany. Fa ny fanirian-dratsy sy ny fieremana, ny fieremana zany dia hoe fitadiava-karena, fitadiava-karena be loatra dia fanompo-tsampy zany. Reto misy endrika fanompo-tsampy aty am-piangonana mahakasika ny vola, reto misy endrika an'izany. Raha mangala-drakitra aloha ianao dia izy zay, misy olo mangala-drakitra tsy atiantsika zany loko farisaontsika tompahavava aloha any fiangonana ndray, fa misy zany mangala-drakitra, misy mihinam-bolambola am-piangonana, misy zany tsy mahamenatra zany fa misy mihinam-bolam-piangonana, mampiasa volam-piangonana, ahodikodina volam-piangonana, misy zany. Resaka fanompo-tsampy zany ary tsy fandrika tokony ho tandremana zany. Misy releo karakara bie ny fiangonana dia amidy le bie zany efa azo ny vidiny fa fikiriny ihany aloha anaovany zavatra. Manao opération ny fiangonana dia izy mivarotra be folo, dia ny anankidimy na izy folo mihitsy ary tsy averina any amin'ny fiangonana tola. Zany dia endriky ny fanompo-tsampy aty am-piangonana ka tokony ho tandremana tsara araka izany. Zany hoe tandremy tsara fa ny fandrika voalohany apetraka ny vola ny fanompona an'Andriamanitra dia izao, tandremy tsara fa lasa manompo sampy ianao ary manompo ny vola ianao fa tsy manompo an'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia ity, tandremo fa sao andevozony vola ihany koa anefa ianao ka manadino ny tena sitrapon'Andriamanitra marina. Dia soratako eo ry havana le Matthieu 7:1-20. Io dia rehefa mitovy amin'le Luka teo ihany ny ammpanakarena io, fa i Matthieu mitantara azy
averiko indray mandeha matsy io dia tahaka an'izao le izy. Niagavin'ilay Jesosy Kristy tamin'ilay lehilam-panan-karena dia izao. Voalohany, amidio aloha ilay fanananao, jereo tsara ny tanako. Amidio ny fanananao. Dia ny vidiny omeno malahelo dia ianao avy manaraka. Zay le izy, amidio ny fanananao, ny vidiny omeno malahelo dia avy manaraka. Zay zany le izy. Fa tsy zay ny zava-misy. Fa izao no atao dia rehefa vitanao zay no tompo, hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Fa zany ny zava-misy. Lasa niala teo izy. Zany hoe tokony hanaraka ny tompo izy, lasa niala tamin'ny tompo izy. Dia ny faharoa, raha nasaina nanome ho amin'ny malahelo izy no tonga nalahelo. Azonareo tsara be izy. Izy zany hoe amidio ny fanananao, omeo malahelo, dia makanesa ty amiko. Fa ny fanoatra amin'izay nataony, nialany ny tompo, dia nalahelo izy, nefa ny hoe omena ny malahelo, dia nalahelo izy, ary tsy fony ny fananana. Zay le izy zany, tokony mahitsika tsara zany. Zany hoe lasa ny sitrapo ny tompo dia tsotra, amidio ny fanananao, omena malahelo, dia avy manaraka. Fa izy dia lasa nandevoziny vola, dia izao no nataony, nialany ny tompo, izy ndraiky lasa naka ny toerany malahelo ary tsy fohy ny fananana. Tadio tsara fa izany. Ry afaka manana ny tompo. Misy olona dia manana fisaina ohatr'izany. Tsy manaratsy raha ny tsara koa sanatria vavy. Fa izany ny hitaomana antsika mba mahafoy izy amin'ny asam-piangonana. Misy olona dia be fanantenana volan-dray. Mamanino izao. Resavolo, resam-piangonana. Tadio tsara fa raha olona nangana fiangonana ianao, nana tsara fiangonana ianao, tsisy hoe raha indray raha tonga dia ataovy tsara ny fiangonana. Tsisy an'izany fa tsy maintsy miresaka vola ianao. Ary raha hanao trano fiangonana ianao dia tsy ho vitana dimanjato zany. Kanefa ny fitiavanao anotra an'ilay dimanjato no zava-dehibe koa. Ary ny tompo tsy miteny mihitsy, combien ny tompo tsy miteny amintsika hoe zay anao rehetrarehetra any. Dia meo aho fa ny fitiavanao no zavatra tena amin'izany. Dia indraindray avy rehefa mba misy fotoana hoe mba hanao antsika dia mba hanao rafitra ambony tony mazatra, dia efa misy izany. Fa maninona ary le rakitra iny atao tompo, le asa-piangonana no mitaky antsika anao an'izany. Ary le asa-piangonana dika zany, betsaka ny asa-pisan'ny tompo amintsika ao anatin'izany. Ny farany dia ity, averiko zany le telo teo, le hoe tandremo fa sao manompo vola ianao fa tsy manompo an'Andriamanitra rehefa manao ny asa-piangonana amin'ny alalan'ny vola. Faharoa, tandremo fa sao dia lasa andevoziny io vola io ianao ka adinonao sy tompon'Andriamanitra. Fa ny fahatelo dia ity, tandremo fa tsy toerana fitadiavam-bola koa nefa ty am-piangonana. Tsy toerana fitadiavam-bola ty am-piangonana. Ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina andiny fahasivy sy ny fahafolo dia misy an'izany. Fa raha fitina ny voalazany ao amin'ny Timoty io Paoly apôstôly zany no milaza ho an'ny Timoty zanany. Dia izao no ataony ao hoe tandremo ataovy ao an-tsainao fotsiny izay asan'Andriamanitra. Fa raha ohatra ianao ka tena mieritreritra hoe hitady vola ao anatin'io asan'Andriamanitra io, dia tsy maintsy fahandianana, faharatrana, fahaverezana, fialana amin'ny finoana ry alahelo ny fiainanao raha vo izany. Ny olona izay mieritreritra fa hoe mahita tombotsoa hitady volana iny miasa fiangonana dia izany. Misy sasany anao fiangonana dia anao moana zany hoe tsy maninona moa zany fa fomba miasa rehetra zany anao miasa nefa ao anatin'io atao daholo izay fomba rehetrarehetra handritra n'ilay vola le fiangonana, atao daholo izay fomba rehetrarehetra anao an'izao. Tadidio ry avako malady fa fandringanana nefa raha an'izany. Ary tsy misy fampanantenana ao amin'izany mihitsy ao anatin'ny Baiboly. Dia ity ny zavatra teneny kely aminareo, tsy misy mihitsy ao anatin'io Baiboly manaova be ianao. Zany manko mila jerena tsara zany. Tsy misy mihitsy ao anatin'io Baiboly hoe manaova vola be da be ianao amin'ny fiangonana dia tonga dia ho valiny tompo be da be koa zany. Tsisy an'izany ao. Fa ny tenen'ny tompo ao fotsiny dia izao, ataovy izay vitanao sy izay farany izay vitanao ao. Fa ny tompo no mahafantatra izay ho atao anao ao anatin'izany. Ao aloha izy
ka sawa aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anareo zany rehetra zany. Za zany tokony ho haitsika tsara. Ka io zany tsy misy anina fa dia misy sasany efa manao rakitra dia jerena hoe misy olona manao manavoloka eky. Ianona manao rakitra mitsotra mitovy amin'ny rakitra nataoko ihany nataoko. Tsisy an'izany aza mijery nataony hafa fa ianao ihany mahalala an'izany ao anatin'izay. Amarana azy ary avaka. Faefatra dia nataoko an'izao mihitsy. Ahoana ary zany ny amin'reto zavatra didy ara-bola ataontsika reto, ny fanatitra, ny vokatra, ny adidy, ny fanomezana vola ho an'ny asam-piangonana, tsika zao misy anona hoe vidy, vidéo projecteur sy ny hafa, dia ahoana ary ny ataontsika ao anatin'izany. Dia reto no izy ry avaka, misy temoka maromaro ty amaranako azy. Fa izany miezaka namitina azy. Voalohany indrindra, rehefa manao rakitra ianao, na manao adidy ianao aty am-piangonana, na manao tonom-bola ianao, na manome firak-pisaorana ianao sy sisa sy sisa, izay mety ho adidy ara-bola ao taonao daholo zany, na manao vokatra ianao sy sisa sy sisa, dia tsarovy fa fanomezana ho an'Andriamanitra anao taonao zay. Fanomezana ho an'Andriamanitra zany. Fanolora-tena hita maso anao ny asa an'Andriamanitra zany. Nataoko lettre capitale mihitsy izy io mba ho hitanareo tsara. Fanolora-tena hita maso anao ny asa an'Andriamanitra io. Zay zany izy. Ino ianao zany fa mitsangana anao rakitra, ndikan'iny manolo-tena ho an'Andriamanitra ianao. Tsisy afa-tsy zay, manolo-tena ho an'Andriamanitra ianao. Dia ndikan'iny zay mahatonga le hoe aza mivalavala rehefa manao rakitra. Fanolora-tena ho an'Andriamanitra ianao, mivalavala azy inona ny atao hoe pampikanikanina. Misy ny ankizy moa tena manao an'iny kapohany lohany sasany. Sisa aza manao an'izany. Fa tsy fanao zany. Fa io aoko fantatsika ry avako fa mitoeran'ny fandraisaiko teto ihany, na manao rakitra ary ianao aza miarabany mitaty rakitra koa. Tsy zany no atao hoe tsy eo fotoana ny fampiarabana. Manao ana aky, manao ana sady arotsaka ihany le rakitra. Manao ana nareo, manao ana ry dada tosiny toany. Tsy zay. Fa zay fotsiny rakitra tsy ny fanolora-tena ho an'Andriamanitra iny ka. Lasa variana fampiarabany fa rehefa feo azo atao mba nazo kely rehefa mirava azo atao zany. Rehefa mirava dia hoe azo. Fa rehefa manolotra manao rakitra dia mifatoha tsara. Ary zay mahatonga antsika hoe rehefa mandeha ny rakitra, ny antsika eto moa zany dia miatopira mihira. Fa raha ohatra ka hoe misy hira atao dia zay izy. Ary zany mahatonga hoe tokony hira daholo rehefa le misy hira le fanolorana rakitra iny. Raha isinao ro tomposoa angambany androany dia mba mihira daholo. Fa misy sasany diridiry fotsiny. Any amin'ny amen izy vao manao. Nefa ny endriky ny fanolora-tena na izy. Ka izao natao avy eo an-tsaina. Isaky ny anao fanatitra na rakitra na fanomezana ho an'ny fiangonana ianao dia misaora ny tompo fa mariky ny fanavaozana ny fanolora-tena zany. Hoe vita ndray, avy nanao fanolora-tena ndray androan'ny tompo misaotra anao. Ry mpandefanasany tompo, ianao nanao fanekena teo anatrehan'ny tompo. Fa anao adidy ara-bola amin'ny tompo amin'ny mampandray anao isam-bolana. Dia ino moa zany efa mba misy fandaminantsika hoe ny anahy tonga dia alohako indray mandeha. Tsy manino. Ny anahy alohako isam-bolana. Tsy manino. Fa ny anao zany tonga dia hoe ataoko indray mandeha fanolora-tenako dia vita. Sao dia adino. Tsy manino zany. Ao manao hoe ny ataoko isam-bolana kosa amin'izay mafantatra fa za dia hovelomin'ny tompo dia ataoko foana zay. Fa misy ny sasany adino le izy. Ary tsy tadidy mihitsy. Ary misy ny sasany dotsana tsy anao fotsiny. Dikan'izay rehefa adinonao na tsy adidinao, adinonao indray ny manavao ny fanolora-tenanao anatrehan'Andriamanitra. Ary adinonao indray. Ary midontsana tsy anao mihitsy ianao amin'izany fanolora-tena izany rehefa tena midongy ianao ka tsy anatanteraka izany. Manaraka ry havana dia izao. Tsarovy ity fa avy amin'ny tompo izay rehetra eny am-pelatananao, ny fananana sy ny harenanao ivola hoentinao manao rakitra io dia avy amin'ny tompo. Fa ianao fotsiny no maneho zany ny fanolora-tena sy te hisaotra azy.
Izany hoe rehefa manao ny rakitra io anao zany dia tadio tsara fa tehiteny anao zay hoe tompo misaotra fanomenao an'ity afaka manao rakitra zay. Zany tsy mampetaka le hoe irana ny olona manao rakitra. Ty le rakitra ko ty mba apetero any e. Dia le anankiray zany manolo teny eo. Tsy mety fa eo mihitsy zany ilalatsaka azy. Avy amin'ny tompo dia zay. Misy mako sasany tena misy ane zany havako. Misy olona menatra manao rakitra. Indrindra ka le rakitra manodidina misy ohatra tsy te-hitsangana iny fa hoe toy ny rakitra. Zay zany nataony. Dia zany rehetrarehetra zany dia tokony ho fantatsika tsara fa tsy tokony atao izany rehetrarehetra izany. Ny manaraka ny havaka aza manontany na tompony fa ataovy mamiam-poana ny fanoloram-bola eo aminao. Hoy ny matitoko 10 andiny 9 tapany by efa nahazo maimai-pona ianareo koa manomeza maimai-pona. Efa nahazo maimai-pona ianareo koa manomeza maimai-pona. Zany hoe tena ataovy maimai-pona tsy mety zany hoe alao aloha lotsaka rakitra kely $100 no dia rapitso mba meny tompo sao dia mba azoko le $100 rapitso. Tsy zany. Rehefa mahetiko fotsiny anao me maimai-pona zany arak'izay. Manaraka ataovy am-pitiavana ny didy ara-bolanao. Ataovy am-pitiavana io eo anivon'ny fiangonana. Tsisy ateritery. Hoy ny Korintianina 2:7-7 aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Dika zany ataovy amin'ny fitiavana io. Aoka tsisy aoka anelingelina mihitsy ny fanompona ara-bolanao. Aza mijery ny ataon'ny hafa ary aza mijery aby ianona ratsy manao zako mba anao. Tsy zay fa tanterao ny didinao aloha dia zay fotsiny ihany. Fa tsy misy hoe hitsy na hitsy. Aza mijery an'izay hoe zatsy na iro. Zany ny ary havako mba tsy dia hakasitrahako loatra mba miteny mampitandrina io. Ny olona tsaka zany rehefa tena le arady mpitandriny ireny dia misy fanetana moa zany mba ampio ny mpitandriny sy ny karazany. Alefaso ny vavaka sy ny hafa rehetrarehetra. Fa rehefa alady mitandrina naindray ny tonga an-tsain'ny olona dia manao pastery ohatra netinety maly a tafitafita kosa misy mateny za mihitsy azonareo ve fa ahoana ary za zao lazaiko anareo mba hoteniko anareo ihany zany zahay mivady tsy mba rehefa hoe tonga ny alady mitandrina tsy mba isaina mihitsy zay omeny io dia avela fotsiny eo izy dia atambatra fotsiny eo izy dia mivalany izy moa zany dia lany isaorana amin'ny tompo. Satria randroany ianao nomeny le fiangonana ara-zato. Raha amin'ny herin'ny taona ianao nomeny le fiangonana 10 dia mba hamonao koa sara moa zany dia hitena avitrany ianao ohatra tsy tia le fiangonana tsy mala 10 tia nefa mba mety misy zavatra anankiray mety nanengelina le fiainam-piangonana atao tsy nahavitany son'ilay izy fa raisina am'le hoe alao anao misinapolika dia mba tsy hanengelina ny saina sy karazana zany dia zay. Ka rehefa misy olona manontany zany hoe nazo otriny natao le izy paster anao mba tenenina mba fantatry hoe dia tenenina fotsy tsy tenenina iny ary tsy saina rehefa omena olona dia tsy tenenina tsy saina fa nahazo nisy tao ary isaorana ny tompo ny amin'izay vita rehetrarehetra arak'izany. Zay ihany fa manjary lasa manahirana raha izany. Manaraka ny havaka ao anatin'io ihany ny tsarovy fa anisan'ny adidy ara-bola tao aty am-piangonana ihany koa ny fanampiana ny hafa ny fanomezana ny hafa. Ao amin'io matitoko 5:20 io andiny faraika amin'ny 30 ka hatramin'ny 420 io dia le misy ilay hoe miteny ny tompo zany. Dia rehefa tonga amin'izay moa zany le amin'ny farany dia hoy tompo makanesy ianareo ato akavanako satria nahoana nona dia nomenareo any mangetaheta dia omenareo rano sotrona sy ny sisa gaga be retsy oviana koa ianao nandalo taty amin'ndraiky omenay an'izany kolazainao hoe ianao iny tompo ianareo dia nisy madinika anona sy nangetaheta dia nomenareo fa ianareo reto kosa avia ty atao amin'ny akaviako nareo nona tsy nomenareo nangetaheta tsy nomenareo
dia mety iteny mihitsy zany rehetra ianao ko savery tompo dia tsy mba omenay raha mba ianao no nandalo tsy zany tompo fa rehefa nangataka ny mona nangataka ny mba ho isotro rano ny hafa dia tsy nomenao zany rehetra azanareo dikany tadika fo zavatra ataonao ny hafa dia efa mba adidy amenao ny hafa adidy ataonao hoendriky ny fanompona ara-bola izany rehetrarehetra izay atao izany manaraka ry havana aza asiana kajikajy amin'ny fanompona ara-bola aoka tsy asiana kajikajy eo mety hitenonareo anatin'io dia ahoana ko pastera misy an'ilay fiangonana manao fafolo-karena reny ho antsika fijekely maloha tsy mampianatra ny fafolo-karena ary ny fafolo-karena dia fandaminana anankiray natao tamin'ny andro ny tao amin'ny testamenta taloha zany fa tsy fampianarana fafolo-karena ntsony ao amin'ny testamenta vaovao fa tao amin'ny testamenta taloha ny fafolo-karena dia misy tahaka an'izao manao hoe ao anatin'ilay fafolo-karena dia hoe satria ny mpisorona dia tsy mba manam-potoana ntsony iasany mpisorona moa zany dia le mpitandrina sy karazana tsy manam-potoana ntsony reny dia alao reny mba omena ny fafolo-karena satria reny tsy manam-potoana ambolena tsy manam-potoana anaovana zao nao zao mba hitadiavana vola dia mba zay mba hivelomany satria izy dia mandritra ny androm-piainana rehetrarehetra dia mandeha eo foana zany manatanteraka an'izany dia mijanona eo iny fa manomboka aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia tokony fantatsika izay mbola iaina ny fiangonana tahaka izao dia ity no izy hoe tsy misy kajikajy tsony Jesosy Kristy rehefa namonjy antsika dia tsy nanao kajikajy tsony Jesosy Kristy rehefa namonjy antsika dia tsy nanao kajikajy tsony izy ka ao anatin'izany fa nomeny avokoa ny tenany rehetrarehetra noho izany aza asiana kajikajy tsony ao anatin'izay ataonao fa mety mahavita mihoatra ny fahafolony ianao ataovy mahavita latsaky ny fahafolony ianao rehefa izay ny tianao mitady avo izany rehetrarehetra zany fa azo atao ny fo teboka manaraka avelao ny fanan'Andriamanitra ny miasa ao anatintsika ahafantarantsika araka izany izay tokony ataontsika avelao ny fanany miasa ao anatintsika avelao ny fanan'Andriamanitra ny mahafantatra hoe inona ny tokony ataoko inona ny tokony ampiko inona ny tokony arahako araka izany fa raha mareny tantarany ainany azy safira le isika ry avako dia zany le izy tantarany ainany azy safira dia tahaka an'izao hoe tsy solana neo ny tamin'ny fotoanany zany satria maty tampoka teo ainany azy safira moa taorianan'izay fa ny olona rehetra tamin'ny fiangonana voalohany namidy avokoa fananana rehetra dia mena amin'ny fiangonana tsisy nanera tsisy nanera zay fitiavana fa ny ainany azy safira dia zao andao amidy any le fananana fa alao misy hotazomana kely ihany dia izy moa mandainga zany dia maty ny tsitra teo izy ka dia vonaza tsara atao ireo any anareo e ka sy ataonareo fotsiny avy fa azasiana an'izao na izatsy ka aoka ry avako dia izay le izy sy sitraky ny fonao tarihan'ny fanahinao izay no ataovy ny zavatra tokony ho fantatsika dia izao ny zavatra rehetra hoe ny tompo dia anahy ary rehefa anahy ny zavatra rehetra ny zavatra tokony ho fantatsika dia ity any tokony zavatra rehetra omeny antsika mpitiavana sy am'fifandija ianao io a dia asain'ny tokony tantana ny izy fotsiny zarazaraino izy ny sasany natao mitantana ny betsabetsaka ny sasany natao mitantana mba mety kelikely sa sisa fa ny titiavin'ny tompo aminao dia hoe rehefa mba meko an'io anao dia ahoana n'izao sa ianao dia mbola ametsiny any ka izy nomenao betsaka ary fa ny anao tsy fantanao izy nomenao betsaka ary tompoka tsy havita andrava izy aza miteny avany fa zay eo anatinao tia ny vitako ry tompo dia izay fanoharany amin'ny talenta io zany io fa io azo ny tompo atao manalany eo antsika azo mba eritrereto aloha zao zavatra zao ry amo amarana azy ah io mba eritrereto zao zavatra zao ianao hoe tsy mieritreritra ihany fo ianao maraina ny andro mandeha any am-piasana ianao mitanga any am-piasana ianao mety maloaka mety mipetrapetraka mety miresaka fa mitomboka ihany ny dollara par heure ininona ataonao fitahian'Andriamanitra zany fa lazaiko anareo fahasoavan'Andriamanitra zany fitiavan'Andriamanitra zany mba ahafahantsika manatanteraka an'izany ka mizaho anatin'izany
aza ferana ny fotoana ny toerana sy mitsanga izay amponao ny tompo amin'ny lafiny vola fa ataovy zany itya dia tadio tsara fa io ny fototra iorenany atao hoe rakitra aty am-piangonana io Korintiana voalohany faharoa toko fahina ambin'ny folo andininy faharoa io eno tsara zao ny vakiny io isaky ny alahady amin'ny andro voalohany isan-kerinandro ny andro voalohany dia ny alahady io amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no hanambinana azy io fototra ara-tsoratra masiny rakitra amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona hanambinana azy zay zany tokony fantatsika tsara zay manaova fanolora-tena ny dikan'izany ka na misy trangana inona riabo reny adidiny mpandray reny ny vokana ny fotoam-pivoriana samy hafa reny iny rehefa mbola azo atao no manolotra tenanao zany ao anatin'ireny dia afaka manao rakitra isika fa tsy hoe ady mbola kisakitra vita mbola manao rakitra indray fa fitahian'Andriamanitra reny le hoe tsika manao ina moa le tranokely Jesosy moa na ina raha ohatrany tsy mety le tranokely Jesosy trano Jesosy eo kely tranokely Jesosy dia kely le trano dia ataontsika kely le tsy ve zay efa tiako tenena fa trano Jesosy fotsy angamba dia efa mety eny e fahalantsika fa zany mba tsy hoe anaka fa zay zany nanaovantsika any mivavahany dia angatao ny fanahany masina mba hanampianao ahatanterahano sy andraisanao an'izany zay ny avako no fampianarana zay hitondrantsika mbola betsaka ny azo raisina fa ino kosa fa mba hahafahanao mahita sady izay tokony ataonao ho amin'ny fanompoanan'Andriamanitra izany